Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Ramadany amin'izao fotoana izao ny mpino silamo ny filohan'ny Repoblika mivady tena tsiaro manokana ireto mpino silamo ireto nitondra fanampiana ho azy ireo nitondra fanomezana ihany koa ka ny primature no nitsinjara izay tolotra izay. Ao anatin'izao vanim-potoanan'ny Ramadany izao dia misy ny fanomezana avy amin'ny filoha Erajonarymampianina mivady ho an'ny mpino silamo eto Madagasikara. Ny solotenan'ny Praiministra no niroso tamin'ny fizarana izany ny maraina teo teny amin'ny moskee 720 hektara. Eto zahay miara-miasa aminy nitondra fanampiana avy amin'ny filohan'ny Repoblika Erajonarymampianina. Nitondra zahay navy naharika an'ity don ho an'ny Ramadan ho an'ny mpino silamo rehetra eto amin'ny faritra Andalamanga. Ao ny siramamy, ao ny lafariny, ao ny vary, ao ny menaka, ao ny ronono. Raha ny fantatra dia efa tetsy amin'ny moskee tetsy ny Praiministra lehibe ny gouvernement omaly azy nisy ny vavaka natao ho an'ny firenena. Marigna fa natao tato omaly ny fangatapitahina ho an'ny tanindrazana mikasiky ny teny izay hoe Madagasikara mandroso no tanjona imbonana. Ka araka ny fangatapitahina raha vao vita ny fangatapitahina dia tonga ny Praiministra teoria izy rehetrarehetra samby teo ka mamerigny fisaorana satria amin'ny agnaran'ny président République mivady moa izy ity dia manolotra fisaorana ho azy ireo izahay ary indrindra fa Praiministra zay hoe nitondra le rano tonga taty ka mampita zany fisaorana zany avy aty amin'ny communauté musulmane ho an'ny fitondram-panjakana izay nahatsiaro ny vahoaka musulmane zay manao fifehezana Ramadany mba fanampian'izy ireo hanatanteran'izareo ny fanompoana izay atao. Raha pitsitsolakandro moa dia mbola isy ny vavaka izay sampinoana ho an'ny firenena ho tanterahana ao amin'ny FLM 420 hektara.